Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay manolotra anao ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Toerana manokana na plasy privé ny ao amin'ny kianja mitafon'ny Mahamasina ary ny commune ny tompotrano amin'izany. Tsy voafehan'ilay didim-panjakana laharana 80 tsipika ohatra 220 araka izany ny fanomezana lalana io toerana io. Mitohatra ny fanotofana ny rano eny an-drano-tapahana amin'izao fotoana izao. Tany manan-tompo titré et borné totofan'io hoy ny ao anivon'ny commune. Lasa ny sinoa ny tany ho kosa ny mponina manodidina. Toy ny ao Soamamanina ahitana olana goavana ny famaritana ny tany anaovana fitrandrana ataon'ny sinoa ny ao amin'ny commune Tsarazaza distrikan'ny Fandriana amin'izao fotoana izao. Manara-dalàna ireo orinasa mpitrandrana sinoa eto amintsika. Hoy kosa ny Masivo Sinoa androany. Olona fito indray namony aina nandritry ny aitrano tetsy Ankasina alina. Nanansarotra ny famonoana ny afo ny ateren'ny lalana miditra ny an-tanàna. Vaovao iraisampirenena, lehilahy iray mpanoratra jordaniana no maty no vonoina tao Amanina ny andron'ny fitsarana azy. Fanafokana ny fivavahana Silamo no voalaza no fa antony famonoana azy. Ny andidinireo arahanao afaka fotoana fohy. Que vous écoutiez de la musique ou regardiez un film, le subwoofer J-Yo vous transporte directement au cœur de l'action et de l'émotion. Le subwoofer J-Yo, doté des options FM radio, équaliseur, lecteur USB, carte SD MMC, commande à distance. J-Yo, représentant exclusif, Baolay. Baolay, toujours meilleur. Tu crois qu'elle est comment, la vache qui fait du kiri? Elle est toute carrée comme le kiri. Ou alors elle est rallongée pour faire plus de boulets. Moi, je crois qu'elle a un masque et une cape bleue. C'est une vache super-héros, en fait. Trop bon! Du lait, de la crème Et plein d'imagination. Kiri, kiri, kiri. Tsara kosa izy zany. Ino io loko io azafady? Primokat io ramsa. Aiza no aza ahitana an'io? Ahitana azy daholo ny kenkeiry rehetra izay mahazatra anao. Sura mihitsy amin'ilay lavako azy. Merci e. Ono misy an'le primokat ato aminareo? Ie, misy ka. Fa amin'le inona ny tendra amsi? Za manko mila mandoko vavahady ary mila maromaro mihitsy. Misy sady misy amin'le eto amin'ny vitsara io. Sady mora le izy. Miss peinture à locaux les Primokat hein. Exigez la gamme de peinture Primokat chez votre revendeur habituel. Primokat, une valeur sûre pour toutes les surfaces. Ça y est, j'ai eu mon bac. J'ai fait la fête, mais il est temps pour moi de penser à mon avenir. Comparant les établissements de formation, j'ai choisi une école sérieuse qui garantit l'épanouissement que je recherche. Vous aussi, faites comme moi, faites le bon choix. Concours 10 et 11 octobre. ISCAM, allez là où vont les élites. Efa nanandrana an'ity fromage Régal Piquant ity ianao? Andramo fa afa-po anao. Takio eny amin'ny varotra akaiky anao. Ny fromage Régal Piquant 7,3 ariary ny portion. 4,4 ariary ny boîte. Fromage Régal Piquant, fromage à prix canon. Hey,
mahalinanao ity bijouterie vidy volamena tongava malaky ao amin'ny galerie Sivy tsara lalàna ao amin'ny premier étage box 08 apita central hôtel na ihany koa amin'ny building complexe apeflo vao miditra vavahady amin'ny ilany ankavia fanamariany vavahady eo amin'ny arébus apeflo apita ny fiangonana azadinona ny mitondra kara-panondro galerie Sivy tsara lalàna téléphone 034 54 816 18 na building complexe apeflo téléphone 033 79 830 63. Miaraba tompoko lafinaritra tompoko vavy miaraba manokana ihany koa an'ireo mpanaraka ny vaovaon'ny Kolo TV any amin'ny faritra indrindra fa ireo manaraka izany amin'ny alalan'ny FM Toamasina DSTV Antsiranana ary TNTV Fianaratsoa. Aty am-piandohana dia tsidika aminao koa fa manambahiny isika anio alina fa alohany andraisantsika ny vahiny dia maro ny fanehoan-kevitra nivoaka tao aorian'ny hetsika izay nisakana ny fitondrana rajonary mampianina tamin'ny sabotsy lasa teo midika fa tsy mahazaka ny demokrasia tsodro izao ny fitondram-panjakana raha ny fanehoan-kevitry ny mpandinika politika iray fanadidiny Zora Kotondrina. Disy miaro ny sezan loatra ny fitondrana ankehitriny raha nambarany avy amin'ny antoko Arika manoloana ny zavantranga maro teto amin'ny firenena ka isan'izany ny fanakanana natao tamin'ny hetsiky ny mitsangana ary malagasy sy ny malagasy mivondrona ho an'ny fanorenana ifotony na ny MMF tamin'ny sabotsy teo. Vokany manao tsindry azo lena sy mampiasa herisetra ireo mpitondra mba hitazomana ny seza. Ny vahoaka malagasy aloha ny tompony fahefana. Omeko ohatra anankiray nareo ty fanjakana ty dia fanjakana mpampiasa herisetra loatra. Io fanjakana mampiasa herisetra io, ny herisetra ampiasaina ane mazana ty amin'ny vahoaka. Eto zany zay dia manamarika hoe mialoha ny fandravana fanjakana, no mahatonga ny fanjakana tena mampiasa ny herisetra io. Zay zany mahita hoe tsy ho ela dia ho rava fanjakana io ary izy tena ihany no mandrava azy. Ny antony le tompom-pahefana no ampiasanao herisetra. Za zany mahita hoe raha ohatra izy fanjakana te hitazona ny sezany satria dradradradraina hoe endrasy 2018 ipavony 2018 raha te hitazona ny sezany izy tokony mampiasa karazana dialogue na fomba fifampiresahana hafa fa tsy herisetra. Ho an'ny mpandinika politika Max Fabien Andrianirina kosa indray midika ho tsy fahazakana ny demokrasia tsotro izao ny zava-misy nasehon'ny mpitondra tamin'ny sabotsy lasa teo. Ny vahoaka no tompom-pahefana raha nambarany ka tsy tokony hosakanana raha maneho hevitra. Ny manaja tena miala eo amin'ny fitondrana no fahendrena raha nambarany ity mpandinika politika ity rehefa tsy mahazaka fanehoan-kevitra tahaka izao fa tsy manao herisetra izay ahina hiteraka zavatra hafa eto amin'ny firenena. Zao ve natao hoe demokrasia fitondrana mankany amin'ny jadona tsy refeso mandidy na miteny ianao na miloha bava anao dia efa zava-doza. Maneho ny heviny vahoaka malagasy dia zava-doza. Ka hoy zahay ato amin'ny VPMA efa tsy rary nitsony ny zavatra mitranga eto Madagasikara. Matoa io vahoaka io zay nifidy io izy io vahoaka io ny tompom-pahefana izy no atao hoe Andriamanjaka. Raha io vahoaka io manakolazaina amina mpitondra zay nofidiny dia zony zany ary zony feno. Ity fitondrana ity amin'izao fotoana zao dia tsy mitsahatra manao hadalana mahitsy be amin'ny teny ity. Tsy fanajana ny zon'olombelona, tsy fanajana ny vahoaka malagasy, nanao ny vahoaka tsy ho zavatra ny fitondrana ankehitriny. Ka mahatsiarova tena mbola fotoana zao za rehefa tsy vita rehefa sarotra le lalana dia moramora ihany resaka hoe apetraha fialana. Ao anatin'ny firenena mandala sy mampiatra ny demokrasia ny vahoaka no tompon'ny fahefana rehetra fampindrana ihany ireo mpitondra izay nofidiana araka ny fanazavan'ny Ketakandrina Rafidson avy amin'ny fiarahamonim-pirenena Liberté 32 nandritra ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny demokrasia roa herinandro lasa izay. Tsy midika ho fanonganam-panjakana foana akory ny fanehoan-kevitra sy fivorian'ny vahoaka andalam-be na aiza na aiza. Rehefa miantso ianao miantso ny olom-pirenena manoloana zavatra tsy rariny anankiray hoe andao isika mba hitroatra, andao isika mba hiteny,
mitroatranay tsy voatery foana hoe manonga mpanjakana izay ilay tena fahadisoana lehibe mantsy na avy any mpitondra na avy aty amin'ny olom-pirenena mino an'izay hoe raha vao miteny ianao dia io indray fa anakirotana tsy izay ilay izy fa fomba fiaina ao anatin'ilay hoe demokrasia izay katsahantsika izay hoe faneho-kevitra izay. Raha tena manaja ny demokrasia ny mpitondra, aiza no toerana omeny anehoana izany rehefa tsy azo ataony maneho hevitra eny an-dalambe. Izao indray na ny faneho-kevitra anaty efitrano fananana manokana an'ny vondrom-baoaka itsinjaram-pahefana aza voarara, aiza ho aiza ny fahafahana, aiza ho aiza ny fahalalahana amin'ny teny sy maneho hevitra, aiza ny fanajana ny lalàna amin'ny tany demokratika ataon'ny mpitondra. Kobakambava ihany hatreto ireo fampanantenana momba ny resaka fifampiresahana sy ny hoe fampiarana ny demokrasia sy ny tany-tandalàna eto amintsika. Mitohy hatrany ny fanotofana ny rano eny an-drano-tapahana amin'izao fotoana izao ary miasa andro aman'alina ireo mpitatitra ny tany. Tany manantopo Titerezy Borné io totofan'io ony ao anivon'ny commune lasa ny sinoa ny tany ao kosa ireo mponina manodidina. Fariadadiny Gaetan Andriatsilavo. Alatsinainy hatramin'ny alahady 420 ora ao anatin'ny 420 ora mitatitra tany manototra rano eto an-drano-tapahana ireto fiaravaventy ireto. Tonga tena toerana izahay nanamarina izany ary nanamafy izany ihany koa ireo mponina manodidina. Tarazay teto dia ozy izy ry zareo hoe efa asiako lalan-drano kely jerena le varinay maty daholo tsisy vary tsony zao zay tratra ny vidy vary lafo be ohatrina ray gony nefa zay taloha mba matafakatra vary mbola mitovy foana le fanotofana dia zao. Izy zany miasa andro manalina be zareo sady miasa izy amin'ny atoandro miasa izy amin'ny alina. Amin'ny alina tsisy atoriana zany ireo amin'ny alina fa reny tena tsisy atoriana. Oza zay indray ry sinoa reo tsazonao teneniny zany. Aty zao le tamin'ilay tariam-badika izao karana ny tompon'ilay tao le atsy le tariam-badika kaiky mangamanga io iny zao karana dia io mangamanga ireo sinoa dia ty ho ny sinoa iny mbola entony hoe apakany any ziska tonga ery amin'ity akaiky ny fivavahana mahiolona taloha ao. Sinoa daholo zany. Sinoa daholo. Dia lahatra ambony akaiky ny tranonay ery konko zao sinoa hoe sinoa karana hoe ny tompon'ilay izy no tamin'ny voalohany fahafantaranay anazy dia zao nefa ilay izy tsy fantako hoe inona ny tena nalasana any an'ilay izy. Tena lasany daholo mijaly mihitsy ary ilay majinika zao zao sasany ve tokony mba hoe anajorojoro kely ho an'ny olona tsy mahazo kina ny azonao atao. Raha ny loharanom-baovao azo tany mpanjakana ity misy manototra ity ary malagasy mahitahita voalaza fa avy nakaiky ny mpitondra ankehitriny no nivarotra azy tamin'ny sinoa. Isany ohatrany hoe vonantony eo ambony eo izy. Asinao iny aloha resaka sinoa dia ny ao misy ohatrany hoe zodany dia mahitahita an'le retaka rehetra izy dia izay mahatonga anazy manao an'io tototra tamy be io satria zao ireo zao anavy daholo ireo dobo ireo. Rehefa nanontaniana kosa ny teo anivon'ny commune dia nilaza fa tany Titerezy Borné amin'ny olon-tsotra iray io tany io ary izy ireo no nanome lalana ahafahana manototra. Le tany io aloha dia tena tanin'ny olona Titerezy Borné ary ara-dalàna ny taratasiny. Rehefa nijerena tsisy mahazo ny rano laka fa ny ao aminy no niteraseny zany namboariny. Donc zany tsy hitako mihitsy tsy hidirana hoe manototra ny rano an-drano-tapahana ilay izy. Mahakasika an'ilay fahasondalana nareo teteny commune be zany nanome fahasondalana zareo ahafahana miamena zay an'ilay tany manototra. Ny amena ny terasement dia ny commune no manome an'ilay izy rehefa ara-dalàna ny taratasiny. Raha ny zava-misy taoriana amin'ny fampitana ity fanotofana tany ity teto amin'ny fampalalam-baovao ny azakazaka ny asa fotomana tany. Misy ampahany amin'ny rano totofana, misy ampahany amin'ny tany sy ny bizy fivoahan'ny rano. Tsy maintsy ho avy ny fiakaran'ny rano raha izao no mitohy hoy ireo tany-tsaha-mpamokatra. Tsy hisy intsony na hiena ny vokabary any fiveloman'izy ireo. Tokony hisy bizy anankitelo ty satria le ranonay avy eto zany dia ty tanàna rehetrarehetra ty le varina rehetrarehetra eto zao maty daholo dia le rano avy an'ity zany mivoaka amin'iny kanaly iny nefa tsy mivoaka dia hiakatra zany ny rano dia zay eto zany tsy mamboly vary tsony. Zay zany tsy mamboly vary tsony. Dia tarananay aminareo mpana fanjakana tompo mahefa ny tambarina zany zao dia ty ho dibo-drano ty dia tsy afaka amboly vary tsony. Zay le izy ka zay zany dia manazava aminareo anareo mpanao gazety amin'izay zavatra zao fa ty zany dia ho totofana sinoa ziska hatrany dia tsisy lakan-drano tsony zany dia ny varinay maty
zay nefa n'olona vao mitsongo vomoana zay zavatra azonay eo no hanay an'io dia manazava aminareo to ohatran'ny somamanina zay hoy izy tsy maintsy ohatsa voakanay somamanina koa zany ty tanàna ty rehefa kelikely satria lasa sono koa zany ty azonao zany amoron-drano zay ka iny faritra ambany rehetrarehetra iny zany dia miakatra ny rano ka raha ohatra ka hoe tampona daholo zany indretrarehetra iny dia tena fefika zany fefika mihitsy fefika tanteraka ara-dalàna ny fanotofana tany hoy ny eo anivon'ny ministera misahana ny tetikasan'ny filohan'ny repoblika sy ny fanajarenany tany androany misy anefa ny faritra ahafahan'izy ireo manatanteraka izany hoe eo amin'izay nahazoana lalana ihany no afaka totofana rehefa miala mitatra ny faritra tokony anaovana izany ny tompon'ny tany vao miditra ny tsehatra izy ireo raha ny fanazavana azo mbola hanomeny taratasy rehetra manamarina izany ny eo anivon'ny ministera andrasana araka izany io fanamarinana avy amin'ny tompona andraikitra io mbola vonina ary toy hatrano ny fitakinan'ny zon'ny mponina ao Asaomamanina na dia teo aza ny fisamborana ireo mpitarika ny tolona Rola dia Europe Saint-Pierre sy Tsioarana izany fa ny adadiny mihoramanitra tsy nampanginany fitakinana nataon'ireo vahoaka ny Somamanina ny fisamboran'ireo mpitarika ny tolona tany an-toerana ny alakamisy lasa teo tsy anaiky ny fijanonany sy nosy ny fitrandrahana tao ny mponina ny an-toerana araka ny fanadihadiana natao mbola mitohy hatrano ny tolona ary mafy izany araka ny fanazavana nataon'ny mponina avy ao Somamanina ny tolona zany mbola mitohy ary maneho mihetsika ohatran'ny vomiaro mazamazana kokoa ary satria ohatran'ny nampihetsiky ny alahelin'ny olona zany ny samborana ny izy rolary mianakireny dia vao miasa ny olona tonga maro manotrona an'le tsy fakasotrana an'le fitrandrana ataon'ny sinoa eny mponina misy any Somamanina tsy voatery hoe izy rola ihany no mitarika ny olona fa ny olona mihitsy zany tsy mahazaka eo amin'ny mponina mihitsy misy zany ny fidinana an-dalambe ary mety mitombo roa ohatr'ireny ndraiky io ny olona amin'izao fa tsy mipetraka amin'ireny intsony satria na ny amin'ny commune manodidina ary dia efa vonona daholo mihitsy hiara ifanohana amin'ny commune Somamanina tsy hampevitra ny vahoaka ny fanakanana nataon'ny mpitondra fanjakana tamin'ny alalan'ny mpitandro ny filaminana ny sabotsy lasa teo tsy mihain'ny mponina ny mpitondra ka vao maika hiamafy ny fitakiana araka ny fanazavana ny fihetsika vahoaka tamin'ny fanakanana ny mponina Somamanina iny zany dia ohatran'ny vao miasa mbola mampitrotra ny vahoaka ihany le izy ny vahoaka nge endry ary mitaky ny rariny fotsiny ny vahoaka ny Somamanina nefa le izy ohatran'ny sakatsakanana foana zany le etaetan'ny vahoaka ary mitaky ny vahoaka hoe mba hojeren'ny fanjakana nefa tsy mbola nisy aloha hatreto valiny azo ny vahoaka hoe mba tsy ampahitanana avy amin'ny fanjakana dia io mbola mampitrotra ny vahoaka mampirongatra ny vahoaka io zany tsy hijanona mihitsy le tolona mbola mitohy foana ny tolona ary mbola vao miasa mitohy ihany fa tsy mijanona amin'io vahoaka mbola tsy fantatra aloha hatreto ny daty anaovana ny fitsarahan'ireo mpitaritolony ireo etsy ankilany isy ihany koa ny hetsika ataon'ny mponina ny an-toerana amin'ity herinandro ity araka ny fanadihadiana hatrany toy an'ilay raharaha fividianana tany manodidina ny rova Enilafy mijoro ny komity vahoaka isam-paritra iaro ary anohitra ny fikitikitiana ny tany misy ny vakoka sy ny manodidina azy fanadadiny ny Iona Saina nandeha ny feo teny Ilafy fa sinono ny vidin'ny tany misy ny rova taitra ireo mponina manoloana izany ka nampiantso eo anivon'ny commune ahafantarana ny zava-misy marina nanatanteraka fidinana teny amin'ny rovan'ny Ilafy ny ben'ny tanàna sy ny ekipa teknikany nijoro ny komity-mbahoaka isam-paritra anara-maso sy hiady amin'ny fikasana fivarotana tany ho an'ny vahiny ity komity vao nijoro ity araka izany no hanao ny tatitra sy ampilaza aingana ny eo anivon'ny ambaratonga pahefana raha misy ny tranga mampeya toy ny fandrefesana tany sy ny fanorenana fotodrafitrasa ka tsy misy fampilazana mialoha raha nanontaniana makasika ity raha ity ny ministry ny kolotsaina dia nanambara fa harem-pirenena ny rovan'ny Ilafy sy ny manodidina azy ary manana sata manokana amin'ny fe azy ka tsy azo andrenana fotodrafitrasa manova endrika ny tanàna ionge zao hoe ny rovan'ny Ilafy dia ao anatin'ireo efa voasokajy ho harem-pirenena zay zavatra anankiray faharoa manaraka an'izay tsy ny rovan'ny Ilafy ihany fa ny faritra manodidina ary misy faritra izy io ka ary ny zavatra apetraka rehefa ohatra ka hoe voakilaso harem-pirenena zay ho vakoka le izy dia misy faritra tsy azo anaovana fanamboarana itsony zany hoe raha misy ary ho an'ireo taranaka
zay nandovany le izy dia raha isy ny fanajariana atao satria misy tranon'olona nge tafiditra ao anatin'ilay faritra dia tsy maintsy atao mitovy tsy valaka amin'ny endriny teo aloha. Tsy marina ihany koa ny filazana fa lasa ny sinoa ny tany misy ny rovany Ilafy ary mijano ho fananany malagasy amin'ny mahavakoka azy ho iatran ny fanazavan'ny ministry ny kolotsaina. Nateriny ihany koa fa tsy nivarotra tany-bakoka ny ministera iadidiny. Tsy misy zany hoe lasan-dranona zany tany na lasan-dranona fa hatreto aloha ny ministera dia mbola tsy satria raha vao nahenao an'iny zany ministera dia nanatona ny ministera ny fandray tamin'ny ministera ny fananantany fa mbola tsy nisy ary tsoroka eto fa tsy noakory ny tena ngefa malagasy fa resaka fandraisana fa mbola tsisy hatreto aloha zany ny tonga ty lafy ihany fa rehefa reo ary pirenenantsika reo rova reo faritra efa voaro dia tsy azo anaovana ary raha mahakasika ny ministra ny kolotsaina manokana mbola tsy misy zay zavatra zay. Andrasana araka izany zay ho toy ny tiraraha lovany Ilafy ity. Ny mampametra-panontaniana ny mpanara-bavao dia ny fisian'ny olona tonga teny an-toerana nandrefy sy nametraka baorina ny tany. Fahefana viaizana nahazony nanao izany raha tsy nahazo lalana avy amin'ny ambaratonga pahefana izy ireo. Ireto farany izay samy milaza fa tsy mahafantatra na ny olona ny vidy na izay ny varotana. Raha tsy ahivona, nanambarany eo anivon'ny ministera ny kolotsaina fa nanokatra fanady adiana hahafantarana ny zava-misy marina amin'ny tiraraha ity. Miandry ny fisian'ny mangarahara ny amin'ny valin'ny fanady adiana zany ny rehetra. Toy ny any Somaman ahitana olana goavana momba ny famaritana tany anaovana fitrandrana ataony sinoa ihany koa any amin'ny commune Tsarazaza district any Fandrina amin'izao fotoana izao. Arahoary ty fanadadiny Mikael Armalola. Misedra olana momba ny fitrandrana arenan-kibony tany ihany koa ny commune ambanivohitra Tsarazaza district any Fandrina. Araka ny fitantarany be ny tanàna ao an-toerana, misy orinasa sinoa mpitrandraka arenan-kibony tany mamaritra tany lehibe ao an-toerana. Ary vatan-dehilahy manodidina ny 2,000 isany miandry io faritra io sy ny fiverenana ireo mpitrandaka sinoa. Manameloka ny tsy fisian'ny fifanantonana sy ny fifampiresahana teo amin'ny tompon'andraikitra ao an-toerana ny vahoaka sy ny ben'ny tanàna ao Tsarazaza distrika ny Fandrina. Aminay zany dia ohatrany manao mialatsiny moa ohatrany zay teny hoe kompisoroka fotsiny zany reo sinoa reo amin'ny toerana indrindraindrindra nataitra ny vahoaka zany dia amin'ilay fasana tanimbary ary akaiky ny trano zany nananganandry zareo piquet dia taitra le olona hoe mbola misy valeur ny misy ajany any amin'ny olona moa zany fahasandrazana zany any ary mbola zava-dehibe ka dia taitra zany reo dia hoe tsy lasa zao fa tsy maintsy mihaona amin'ny mera atsika. Efa nazavaina moa teo le izy zany dia hita fa araka lazaiko teo hoe resaka kompisoroka fotsiny lalantsiny le fiteny nataondreo sinoa reo ary manahirana dia mitondra mpitandro filaminana izy dia ohatrany taitra ny vahoaka hoe fa maninona zahay milamina ty nitondrana mpitandro filaminana fa tsy nifandriam-pahalemana no anaovana zany zavatra zany dia ohatrany mialatsiny moa fangaro vary aminany ohatra traumatisé zany le vahoaka. Araka ny fanazavany teo anivon'ny ministera ny arenan-kibony tany androany, tsy ampitraikefa ny malagasy amin'io resaka fitrandrana io, antony ilaina fiaraha-miasa amin'ireo vahiny. Tsy misy ihany koa ny famarotana tanindrazana amin'ireo vahiny sy ny fanomezana fahazondalana vaovao. Manara-dalàna ihany koa ireo fitrandrana ireo araka ny fanazavana hatrany. Tsy misy mivarotra tanindrazana zany rehefa miresaka fitrandrana arenan-kibony tany, aoka izay resaka izay fa resaka manadala vahoaka zany. Tsy misy mivarotra tanindrazana zany, fifanarahana no atao. Fa tsy hoe bontolo ohatr' zany izy io hoe misy vondron'olona ry dia miteny hoe esory ny anina dia satria nangataka ny tarianana dia esorina dia miteny indray ny anina hoe esory. Asany atao, fampandrosonany atao. Soa mamanina tsy maintsy ho tonga amina vahaolana ray sika na inona io na inona fa tsy vahaolana avy amin'olona ray, tsy vahaolana avy amina vondron'olona ray fa vahaolana mety amin'ny be sy ny maro ary indrindraindrindra azahoantsika tombony. Ary raha misy tsy fahaizana lalàna gasy ohatra dia izay isany andraikitry ministera ngeda be manitsy an'izay amin'ny toerana sasany izay mety hoe nanaovana an'izay ohatra hoe tsy nanantona ny olon-dehibe an-tanàna izy na tsy nanaja ny mety ho fombafomba sy ny hoe fahafantarana ny tompony tany eo an-tanàna izy dia ahitsy izay. Fa tsy midika raha hoe tsy mahay an'izay izy dia hoe
tsy ara-dalàna ny zavatra eny ampelantanana fa ahitsy daholo reny rehetrarehetra reny a mba hisinone hoe fitrandrana tena araky ny ilanitsika azy araky ilan'ny firenenana azy a mba hiverina amin'ny vahoaka ny tombony. Nilaza ny tompona ndraiky teo anivon'ny ministera ny arenan-kibon'ny tany fa tsy ny sinoa irery ihany no mitrandraketo fa ho ihany koa ny Australiana, ny Kanadiana, ny Japoney. Tsy ampy ny traikefan'ny malagasy amin'io sehatra io ary tsy ampy ihany koa ny famatsim-bola ilaina amin'izany. Malalaka nefa io sehatra io satria Kareminier manodidina ny fito hetsy no azo hitrandrahana ary mbola tsy voazara. Fa isan'ny olana mbola tsy voafehatra eto anefa ny lalàna mifeny fitrandrahana dia ny Code minier izay mampifanolana indrindra ny fiarahamonim-pirenena sy ny mpitondra. Araka ny fanazavana, alohan'ny faran'ny taona no ivoaka sy ampiarina io Code minier vaovao io. Nanome fanazavana momba ny orinasa sinoa miasa eto Madagasikara androany ny masivoa ny Chine. Niary ireo orinasa sinoa mazava ho azy ny tenany ka nanambara fa manara-dalàna ireo orinasa sinoa ireo. Fanadadiny io ny nasaina. Olona-mpiaramonina maro no ateraky ny fitrandrana ataon'ny orinasa sinoa eto Madagasikara, olana izay tsy ahitana fandraisana andraikitra ny avy eo anivon'ny fitondram-panjakana. Toy ny eny Ambodela, Ambohidratrimo, rindrina maro no tritra vokatry ny fanapahana vata ataon'ny orinasa CRBC izay orinasa sinoa. Eo ihany koa ny any Somamanina izay toerin'ireo vahoaka ny antoerana ny asa fitrandrana ataon'ny orinasa sinoa Jiuxinmin noho ny fandripahana ny ala tapi sy ny fahasimban'ny tontolo iainana ny antoerana. Efa maro ihany ny olana misy any amin'ny faritra toy ny any amin'ny faritra Fianarantsoa sy Mahajanga. Raha nanontanian'ny mpanao gazety manoloana ny olana ateraky ny fitrandrahana arenan-kibon'ny tany ataon'ny orinasa sinoa eto Madagasikara, ny Masevony Sina dia nanambara fa manaja ny lalàna misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana ny orinasa sinoa izay manao fitrandrahana arenan-kibon'ny tany. Les entreprises chinoises, ils le respectent. Ny orinasa sinoa dia manaja ny lalàna velona eto Madagasikara, manaja ihany koa ny kolontsaina mpiaramonina eto Madagasikara. Ireny orinasa ireny izay manana finiavana mpandroso ity firenena ity. Pour le développement de ce pays. Nanambara ihany koa ny Masevony Sina miasa simoana eto amintsika fa tsy eto Madagasikara fa manerana ireo firenena anaovan'ny sinoa fitrandrana dia misy olana avokoa. Bien sûr, comme chaque pays, il y aura des problèmes. Toy ny firenena rehetra, misy ny olana maro isan-karazany, fa amin'ny ankapobeny ireo sinoa monina eto izay efa misy hatramin'ny 100 taona mahery, mahay mifandray tsara amin'ny vahoaka. Ny sinoa izay miasa ho an'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Si pour le développement de Madagascar, il y a beaucoup de choses. Miaro ny orinasa sinoa ny Masevony Chine, asany sy andraiky ny amin'ny mahamasevo azy zany. Tonga aty Afrika, eto Madagasikara ireo orinasa sinoa mitady ny tombotsoany. Mipetraka ny fanontaniana, miaro ny tombotsoan'ny firenena malagasy sy ny vahoaka ao aminy ve ny mpitondra? Betsaka ireo firenena vahiny tonga eto Madagasikara mitady ny tombotsoany, fa ny anjaran'ny mpitondra na ireo milaza ho lanim-bahoaka no miaro ny tombotsoan'ny firenena sy ny vahoaka malagasy, fa tsy atao gabraraka na variboba toy izao ny harem-pirenena. Arovana ny tanindrazana, arovana ny asa, arovana ny tontolo iainana, arovana ny vola miditra amin'ny vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana sy ny fanjakana foibe mba hisian'ny fampandrosoana maharitra ho lovain-jafy. Anjaran'ny mpitondra ihany koa no manameloka ireo orinasa vahiny tsy manara-dalàna, tsy manaja ny mponina ny antoerana rehefa hita sy tsapany izany. Hatreto aloha, tsy misy ny fifanantonana eo amin'ny mpitondra sy ny vahoaka manoloana ireo olana ara-pitrandrahana maro mitranga manerana ny nosy. Araka nefa nambara teny am-piandohana dia manambahiny ny sampana fampahalalam-baovao amin'ity alina ity. Tsy izany fa Andriamatoa Rano Elson Mamy talehan'ny kabinetran'ny ministeran'ny arenan-kibon'ny tany sy ny solitany. Miarabana tonga soa eto amin'ny sampana fampahalalam-baovao. Nanao point de presse nareo tao amin'ny ministera moa androandry dia nilaza ny tontolo ny arenan-kibon'ny tany eto Madagasikara. Hitondra inona marina fampandrosoana ny Madagasikara moa ny arenan-kibon'ny tany? Ny arenan-kibon'ny tany amin'izany maharenana zany rehefa ohatra ka kolokoloana le arena sy ampiasaina dia natao hitondra fampandrosoana. Fa ny tsara ohatsindrina fotsiny amin'ilay hoe arenan-kibon'ny tany a, ny arenan-kibon'ny tany tsy zavatra azo avaozana. Rehefa alaina izy zany dia izay dia tapitra. Ka mandritra n'ilay fotoana angalana anazy iny zany hitrandrahana anazy iny iny le eritreretana hoe mitondra fampandrosoana ho an'ilay faritra izay misy an'ilay arenan-kibon'ny tany sy ho an'ny firenena amin'ny ankapobeny. Mahita olana foana nefa tsika amin'io arenan-kibon'ny tany eo fitrandrahana eto Madagasikara ohatra n'izao zao ny eny amin'ny Somamanina. Tsika nefa zany tsy maintsy miara-miasa amin'ny vahiny ve rehefa mitrandraka an'izy io? Olana. Rehefa iresaka tsika hoe arenan-kibon'ny tany dia andao aloha zaraintsika anankiroa mazava tsara. Ny fitrandrahana misy ny tsy ara-dalàna, misy ny ara-dalàna.
le tsy ara-dalàna sy ny fitondrana amin'izao fotoana izao akory namboly an'izany hoe tsy ara-dalàna zany dia namafy anazy dia natonga azy iisy atao amin'ny firenena fa zany zavatra tsy ara-dalàna zany amin'ny sehatra rehetra efa misy ka aty amin'ny sehatra ny arena kibon'ny tany zany asa atao isan'andro ministera sy ny gouvernementa sy ny fitondram-panjakana mihitsy no manao zay fomba rehetra iadina amin'izany tsy ara-dalàna zany amin'ny endriny rehetra sy arak'izay azo atao zay aloha ny voalohany ny ara-dalàna dia ny fomba tondrana fampandrosoana dia ny fanaovana zavatra ara-dalàna satria zay no mahatonga fahatoniana mahatonga filaminana zay ny voalohany ny faharoa mikasika ny hoe tsy maintsy miaraka amin'ny vahiny ve itsika malagasy ane mbola vao mianana mandeha amin'izany fitrandrahana ny arena kibon'ny tany zany betsaka anie ny firenena efa karakara n'izany arena kibon'ny tany zany ary efa matanjaka ankehitriny iresaksika ny Chine moa teneninao teo hoe somamana iresaksika ny Australie iresaksika ny Japon iresaksika ny Canada ka mahavita tena ve sika malagasy amin'izany hoe fitrandrahana ny arena kibon'ny tany zany ny amaliko azy dia zao zavatra telo ny ilaina amin'ny fitrandrahana ny arena kibon'ny tany le fahaizana mihitsy aloha an'le hoe fitrandrahana ny arena kibon'ny tany raha izay ny fitaovana satria tsy fitaovana kely na tsotra no ampiasaina amin'izany fa fitaovana mifanaraka amin'izany hoe fitrandrahana arena kibon'ny tany ary ny vola ka hoy aho hoe isika eto Madagasikara ve amina sehatra anankiray afaka miala amin'ny fiarahamon'ombina antoka amin'ny vahiny averiko aminao ny fanontaniana ny olana zao ty be dia be zao lasa reza be ty resaka somamany ity inona ny tena olana amin'io aminareo vao amin'ny ministera zao ny rehefa mitenitsika hoe arena kibon'ny tany dia aoka aloha fantatritsika fa ny arena kibon'ny tany ane tsy aty amin'ny tanan-dehibe tsy aty amin'ny rototiga ny arena kibon'ny tany tsy any amin'ny 67 tsy any Vato tsy any Pasapito tsy any Ampandrinomby fa any ambanivohitra any anaty aly ka ny olana voalohany indrindra rehefa misy zay hoe fiarahana miombina antoka amin'ny vahiny zay dia ny fiarahamonina aloha voalohany satria misy zavatra manelingelina ny olona any amin'ireny faritra reny ilay fahatongavany vahiny ame ohatra tsotra fotsiny aho hoe any amina toerana anankiray ny ambanivohitra any ane zary izy raha mahita fiarakodia dia mifoy izy raha pitso maraina dia misy camion roapolo tonga eo misy fitaovana sy ny sisa matahotra izy hoe inona reto fa inona no mitranga sy ny fomba isan-karazany ny sakafo tsy mitovy sy ny sisa olana ara-piarahamonina aloha voalohany tahak'izay soamamanina olana ara-piarahamonina aloha dia efa aveo iny olana iny lasa politika satria rehefa misy olana ara-piarahamonina dia tsampikiana ny mpanao politika mba ilazana fa tsy mahavita azy ny fitondrana ary ahongana mihitsy ara moa satria ohatrohatran'izay zao ny zavatra tiana atao kanefa ny fifaran'izay olana rehetra zay dia ara-toekarena izy ny mahita tombontsoa zao amin'izao zava-misy ao somamana zao tsy misy noho izany zay ny olana misy ny fahafantarana eo anivon'ny ministera zay hoe tompona andraikitra voalohany amin'ny fitrandrahana azy dia izany olana rehetra zany efa no adiadiana efa nitrandrahana efa ny fampiresahana ny olona rehetra tonga eo amin'ny fotoantsika zao everiko hoe atongavana no atao hoe latabatra boribory ivoahan'le vahaolana ino ny vahaolana io hijanonao ve ireo sinora eo dia anohy ny fitrandrahana voava zany ny olana ho ajanona tanteraka very zareo noho ny antony isan-karazany voava zany ny olana fa zay vahaolana zay tsy olona ray tsy vondron'olona ray tsy ministera ray fa zay rehetra voakasikiora raha io ary tsy osomamanina ihany fa marobe ny mitranga azo tanysaina izay voakasika reny raha reny no miara mijery hoe inona le tombontsoa dia zay tombontsoa zay le vahaolana raha ny fihany zany resaka lalàntsika teo dia aiza ho aiza le lalàna ny fehan'ireo arena kibon'ny tany io raha code minier ny tianao code minier io voilà ny code minier dia atsaraina zay ny teny malagasy mazava ampiasaitsika matoatsika amin'ny teny hoe atsaraina misy lesoka ao amin'ny code minier ananatsika zao ary anisany mahatonga ny olana eo amin'ny sehatra ny fitrandrahana ny arena kibon'ny tany eto amintsika io code minier io zany mbola averiko ihany tsy olona ray tsy sampandraraha ray tsy ministera ray marina ny ministeran'ny arena kibon'ny tany no mitarika fa voakasika io na ny etra na ny fiarahamonina na ny tontolo iainana na ny toekarena voakasika io daholo io code minier io zany dia misy ataoko hoe komity zay ngamba no ilazako anazy efa mamolavola efa mikarakara azy everinay ihany koa amin'ny ministera fa ho avy tsy ho ela ny fotoana anomboana ampahafantarana an'io code minier io mba tsy ho tompotrano miono ny vahoaka malagasy mazava tsara angamy zay fa isorana be deabe anao fa inteto amin'ny sampana fahafapalamavao andre matoho rano leçon mamy misaotra anareo nanasa dia miraro soa ny mpanaraka ny vaovao eto amin'ny Kolo TV
toerana manokana na plasy privé ny ao amin'ny kianja mitafin'ny Mahamasina ary ny commune ny tompotrano manome na tsy ny alalana amin'izany raha ny fanazavana izy ireo androany. Araka izany tsy voafeny ilay didim-panjakana laharana fa 10 tsipika aotra 220 ny fanomezana alalana io toerana io. Fanadadinina izy rakotondrena. Niteraka resabe ao anivon'ny fiarahamonina sy ny sehatra politika ny hetsika nokasain'ny mitsangana ary malagasy ny MMF na ny malagasy mivondrona ho fanarenana avy fotony ny sabotsy lasa teo tao amin'ny kianja mitafin'ny Mahamasina. Maro ny fanontaniana mipetraka sy nahazo lalana marina ve iny hetsika iny. Izavy ireo ambaratonga pahefana tokony anome alalana tamin'iny hetsika iny. Iza ny tokony hitandro ny filaminana, ny mpikarakara ny hetsika ve sa ny mpitandro ny filaminana. Raha tao banky tokana ny fanontaniana ara-dalàna ve iny hetsika iny. Raha nanontany préfet de police par intérim izahay androany dia tsy niovany valiteniny toy ny tamin'ny sabotsy lasa teo. Ny didim-panjakana laharana 10 tsipika aotra 220 no mifenitranga tahaka ireny raha ny fanazavany. Natahorana hiteraka korontana ny antony nanafoanana tamin'ny ora farany fahazon-dalana. Mikasika ny famorim-bahoaka sy ny fanaovana fihetsiketsehana an-dalambe dia ny famorim-bahoaka rehetra zany dia tokony azahoana lalana amin'ny solon-tena-panjakana amin'ny alalan'ny fametrahana fangatahana valam-befapolo ora farafatarany alohan'ny anatanterahana ny hetsika. Ny voalazan'io lalàna io zany dia tokony azahoana lalana ny famorim-bahoaka satria ny famorim-bahoaka dia misy ny mety hisy fitangoronana olona zany amin'ny fivoahana sy ny fidirana n'ilay toerana. Namaly izany anefa ny teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Nolazain'ny tompona andraikitra ao fa tsy mila lalana avy amin'ny préfecture polisy ny hetsika tahaka ireny ary ara-dalàna ny fanomezana lalana avy amin'ny commune Antananarivo renivohitra. Fananana manokana Antananarivo ary fiadidian'ny tanàna Antananarivo renivohitra ny kianja mitafin'ny Mahamasina ary tsy voafehin'ny didim-panjakana laharana 10 tsipika aotra 220. Ny andin'ny fahafolo amin'ny lalam-panorenana dia mazava fa malalaka ny vahoaka malagasy anangana association ivory anao zay eritreriny hiteny malalaka rehefa tsy manao itohana ny fahalalan'ny hafa zany zay aloha ny anankiray zay ka mazava ny izay lalam-panorenana zay satria ny lalam-panorenana no iangan'ny lalàna rehetrarehetra. Rehefa avy eo dia misy tokoa décret taty aoriana milaza fa hoe mila fahazahoan-dalana avy amin'ny commune sy ny préfecture de police ny fivorinany amin'ny place publique. Kianja mitafin'ny Mahamasina ve place publique sa privé. Dia eo tsara fatarina ihany koa fa ny kianja mitafin'ny Mahamasina dia privé. Misy sokajy anankiroa ny fananana ny établissement public na ny personne publique. Misy karazany roa ny fananana. Misy ny atao hoe place publique izay manana accès direct amin'ny public tsy misy sakatsakana na ireo toerana izay anaovana service public reny zany natao hoe place publique. Misy kosa natao hoe privé, domaine privé na dia établissement public ary ny tompony dia misy natao hoe domaine privé ny birao ohatra. Ty birao ty zao dia tsy afaka miditra ao, tsy mety tsy afaka miditra ato ianareo raha tsy mahazo alalana avy amin'ny tompony zay commune urbaine Antananarivo. Ohatra zany koa ny ministère en finance, ohatra zany koa ny banque centrale amin'ny fanjakana fa domaine privé ny personne publique. Dia ohatra zany koa kianja mitafin'ny Mahamasina io domaine privé ny commune urbaine Antananarivo io ary conditionné amin'ny fandoavana hofatrano ny fidiranao. Ny domaine privé zany dia tsy voakasika izay décret zay hoe mila autorisation préfecture de police ny fivoriana ao anatiny. Ny kianja mitafin'ny Mahamasina dia fananana manokana ny tanàna Antananarivo renivohitra. Izy ny tompony tahaka ny olon-tsotra manana toerana lehibe ary azo ny tompony ampiasaina amin'izay tiany anaovana azy na ampanofainy amin'ny olona na vondrona tiany ampanofana izany. Tsy azon'izaniza na olona io na fanjakana io sakanana amin'izay tiany ampiasaina ny fananany olon-tsotra na vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana iray.
raha toka nosakanana ny hetsika tamin'ny sabotsy lasa teo dia tokony nampiseho porofo mazava tsara voasoratra ao anatina taratasy-panjakana ahitana soni mazava izany fanakanana izany fa tsy hoe sakanana amin'ny resaka ayahy. Rehefa mamory vahoaka amin'ny kabary ary ve izany ny filoha ohatra Aosoamamanina rehefa taitra ny tenany fa ilaina mihitsy ny fifanantonana sy fifampiresahana amin'ny vantana dia sakanana ny hetsika noho ny ayahy amin'ny fitohanan'ny fandriampahalemana noho ny atezerany vahoaka. Sa rehefa ny mpanohitra no manao ny hetsika ao anatin'ny trano mofefy fa tsy akalamanjana dia sakanana ary tsy omena taratasy mazava. Sao dia hiteraka fikorotanana izany ka foanana meloa. Amin'ny tany demokratika iray mitovy ny olona rehetra na inona toerana samy eo ambany lalàna avokoa. Tsy tokony ho tampenambava ny vahoaka malagasy izay raha fitinina ny nambaran'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana manoloana ny zava-nitranga ny sabotsy lasa teo. Tsy ny olom-botendry no ambonin'ny olom-bofidy raha nambarany hatrany fanampanazavana. Ny valiteny fotsiny dia hoe tokony hajaina tsara ny fahalalahana amin'ny teny, tokony fanaja tsara zay natao hoe respect mutuel, tokony fanaja tsara zany amin'ny zavatra rehetra atao. Fa rehefa tsisy fahalalahana amin'ny teny sy fanahian-kevitra anie mahita hevitra hafa foana ireo tia teny ireo e, ny olona aveo tampenambava. Fa azo koa hoe manana amin'ny fomba fijery ny commune, ary zany mahatonga premier magistrat de la ville manana ny teniny reny fa tsy ny olom-voatendry, tsy ny olom-voatendry akory ny tompon-teny fantatra farany zay. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray dia miena ary tsy ampy ny vokatra trondro eto Madagasikara ankehitriny indrindra ireo andranomamy. Ankoatra ny tsy fisian'ny fandrotrahana zana-trondro tatoato, misy ihany koa ny tsy fanarahan-dalàna ataon'ireo mpanjono avy any ifotony. Fanadadiny mianta Randrianaivo. Nahita ampianana ny vokatra trondron-dranomamy teto Madagasikara na tamin'ny vokatra izany na teo amin'ny fanjifana. Raha ho any aloatra manokana izay isan'ny mpamokatra trondron-dranomamy be indrindra eto Madagasikara, ankoatry ny tsy fisian'ny fandrotrahana zana-trondro tao anatin'ny taona maro, niteraka fianahan'ny vokatra hazan-dranomamy ihany koa ny tsy fanarahan-dalàna maro eo amin'ny fanjonoana. Isan'izany ny fioarana eo amin'ny refin'ny arato tokony ampiasaina ohatra raha nambarany talensa-paritry ny jono avy amin'ny aloatra mangoro. Zao voateo zao nisy le resaka hoe fampiasana le arato be. Ny arato zany ange amin'ny 100 metre no araka ny lalàna. Fa io arato be mandeha hatrany amin'ny 700 metre ange. Ary ny vidin'izy io rehefa mamboatra an'izy io ndry zareo amin'ny 7 millions de francs FMG izy. Tsy ho mpanjono madinika mihitsy manao zany fa misy olona lehibe zany ao ambadika ao dia mamaritra dia n'izao hoe aiza le toerana fanatodozana mbola azo arovany. Fa misy ange toerana fanatodizana trondro rehefa tsy azo récupérena intsony. Io zavatra io zany natao indrindra zany mba amerina indray le lazana loatra fa raha amin'izao fotoana izao tsy resiny tasy izy. Kely ihany koa ny tahany fihinanana trondro raha ny eto amintsika. Araka ny antontanisa teo anivon'ny ministeran'ny Jono, 5.3 kilao isan'olona isan-taona zany hatramin'izao. Ho an'Antananarivo, 2 kilao isan'olona isan-taona. 20 kilao isan'olona isan-taona kosa ho an'ny faritra Atsimo andrefana ary 12 kilao isan'olona isan-taona ny any Mahajanga. Eo amin'ny sehatra fanondranana tsy maharaka ny vokatra. Raha ny antontanisa ny taona 2024, mahatratra 2.4 miliara ariary ny tamberim-bidy eo amin'ny sehatry ny Jono. Enisanjaton'izay no anatiny etra. 3.7 miliara ariary kosa ny vokatra fanondranana anaty rano. Makamba kilany ny 3.7 ny vokatra ahondrana any ivelany. Enisanjato ny arikarena vaobe amin'ny sehatra Jono sy fiompina anaty rano ny taona 13.4. Valeur ajoutée 4.7 miliara ariary. Misy vahaolana roa ny fitondram-panjakana manoloana ny fiainan'ny trondro eto amintsika. Io moa miankina amin'ilay trondro izay ataony. Misy ny trondro raha mitenitsika hoe anao sardinelle izy. Dia iny aloha mbola malalaka raha encouragena mihitsy na tsy mbola manao an'izay satria be dia be io raha aty amin'ny faritra Atsinanana aty ambanimbany aty noho le fiakarany rano mangatsika izay indraindray tsika mahita an'iny hoe misy vent du sud avy any amin'ny front polaire. Iny zao dia be aty amintsika ary iny mahatonga ny baleine manaraka an'ireny zavatra ireny, manaraka an'ilay krill zany dia io poisson de fond na ny poisson de merceau zany hoe ny any ambany any. Mbola be dia be koa io.
dia ohatran'izay koa man lamatra raha tsy hivina miisa mahery ny valo alina sy ray hetsy sy ny asa mivantana eo amin'ny sehatry ny jono ary manodidina ny 7 hetsy isa ny asa mifangaro sy mifameno ateraka izany iseraka izany ny fikarakarana ny andro nasionaly ho an'ny jono sy ny fiompiana azandrano mandeha amin'ny fahatelo atao eto Antananarivo ao amin'ny 7 septambra ka hatramin'ny 2 oktobra ho avy izao. Tontolon'ny fampianarana tsy misy ny politika mazava atolotry ny fanjakana sy ireo tompony andraikitra ahafahana manatsara ny fiofanana atolotry ireo tanora ampandroso ny firenena. Maro ny samam-piofanana afaka isafidianana aorian'ny baccalauréat saingy mampiroroa ny sain'ny ireo mpianatra izany. Fanadidiny Gaëtan Andriatsilavo. Sahirana ireo tanora afaka baka isafidin'ny sampana ahafahany manohy fianarana amin'izao fotoana izao. Antony, maro ny sampam-piofanana afaka mandray azy ireo. Ao ny milaza fa afaka misafidy malalaka ny fianarana oratoviny, ao ny milaza fa mila mifampiresaka sy mifanakalo amin'ny ray aman-dreny, ary ao ireo milaza fa izay takatry ny fahefa-mividy ihany no idirana. Zay moa zany miparatra avy any amin'ny faritra dia mbola tsy dia mahay le pasipasin'ny université vagatika zany. Dia ny avy any bakany juste ahay hoe côté finance, côté hoe prestigen'le université zany dia zay anao moaty industrie chimique et pétrolière et minière. Safidinao manokana zay sa hoe safidiko manokana zay. Fa tsy mety koa raha ohatra hoe forcena fa tsy maintsy avy amin'ny fotaina zany le raha dia. Safidiko zao gestion dia momba ny communication koa zany. Safidinao manokana sa hoe baiko avy amin'ny ray aman-dreny? Satria efa izay mihitsy zany safidiko satria izao zany nianatra tao amin'ny lycée technique dia efa izay mihitsy nefa nampianarana ny tany zany dia tiako hoe mbola hitohy zany le izy. Zay zany le hoe ao anatin'ny fianakaviana zany dia tsy maintsy hoe ampifandrindrana zany. Raha ohatra hoe mieritreritra zao ianao hoe amty any andeha nefa tsy takatry ny fahefa-mividy le ray aman-dreny ary le izy. Dia tsy maintsy izay le hoe miankina amin'izay koa. Miisa 3 amin'ny ankapobeny ny sampam-pampianarana malalaka azon'ny mpianatra isafidianana ankehitriny. Dia any amin'ny sehatry ny asa vaventy, tao-trano sy ny asa vaventy na le hoe BTP, bâtiment travaux publics. Faharoa manarakaraka an'izay ny aty amin'ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana. Agro zany ny tena anisan'ny sy ny élevage ireo zany tena amporosianay foana koa mpianatra hoe andana manao fianarana amin'izy ireo satria ireo no misy betsaka eto Madagasikara ka tsara ny anadihadiana sy anamafisana an'izy io. Dia ny farany moa zany amin'ny resaka fizahan-tany izay ananantsika eto Madagasikara raha tsy tena hoe ny any Maurice ohatra zao io ny azy ny fidiram-bola voalohana ny firenena azontsika atao zany eto Madagasikara dia amporosianay mpianatra midira amin'ny secteur ny tourisme ny hôtellerie restauration fa ireo ihany koa anisany tena mitady olona sy mila olona amin'izao fotoana izao. Raha ny fanazavana azo ny fahafahan'ireo mpianatra miditra amin'ny sehatry ny asa vetrany aoriana ny fiofanana no mahatonga ireo mpandraharaha sy mpandinika ny fiarahamonina manamarika izany. Eo ihany koa ny hoe afaka mamorona asa ary mamokatra ho an'ny tenany ny mpianatra mivoaka amin'ireo sehatra ireo. Raha ny zava-misy eto amintsika nefa amin'izao fotoana izao tsy misy ny politika mazava ahafahana manomana ireo tanora ho avy ny firenena ataon'ny mpitondra. Ny olana eto amintsika zany dia tsy misy le antsoina hoe orientation na torolalana ho an'ny mpianatra manomboka any amin'ny 3e. Ny firenena rehetra zao efa manao an'izay daholo ary mbola tokony apetraka ihany koa ny antsoina hoe atsangana bebe kokoa ny école professionnelle fianarana asa satria be dia be loatra ny be diplôma eto amin'ity Madagasikara ity nefa tsy anasa dia gaga ve tsika raha ohatra ka hoe tsy misy fandriampahalemana eto. Ny fahaizana azon'ny ankizy eny amin'ny université dia entiny ampiasainy amin'ny zavatra hafa. Tsy omena tsiny ny ankizy nefa iza koa no omena tsiny ao anatin'ilay izy fa ny fitondrana tokony mametraka rafitra milamina vaovao miainga hatrany amin'ny fototra. Mazava araka izany fa ny finiavana itsinjo ny hoavin'ny tanora eo amin'ny mpitondra no tsy ampy ny fanomezana lanja ny sehatry ny fampianarana sy ny fampiofanana ananana tanora vonina hamokatra na tsara ny toe-karena malagasy. Tsy misy afa-tsy ny fahafana mamokatra eo amin'ny firenena iray nefa no afaka ampitombo ny ari-karena vaobe ao aminy ary analany vahoaka amin'ny fahantrana raha toka mitombo ny vokatra ao aminy. Efa morona tsikelikely amin'ny fianarana teny japonais ireo tanora amin'izao fotoana izao. Asa toy ny mpandika teny, mpitaridi na mpampianatra ny tanjony ireo mpianatra mandalo n'izany teny izany tamin'ity taona ity. Fanadadinina rindra Randrianomanana.
Efa liana amin'ny kolontsaina japonais ny tanora malagasy tatao anatin'ny taona maro. Eo amin'ny lafin'ny fizahantany, vitsy ireo teratany japonais tonga eto Madagasikara noho ny tsy fisian'ny sidina mivantana raha ny fanazavan'ny masovo japonais miasa eto amintsika. Tsy sakana ho an'ireo tanora nefa izany ary mbola misokatra ho azy ireo ny sehatry ny fizahantany eo amin'ny mpitardia sy ny mpandika teny. Azy fa anisan'ny zava-dehibe eto Madagasikara ny resaka tourisme. Ka raha tonga aty Madagasikara ny japonais nefa tsisy ny gida hitaridalana azy dia sarotsarotra ho an'ny japonais no akaty dia izay anisan'ny anankiray nanokavanana izy mihitsy hoe hanao gida zany ny mpianatra dia araka ny fanadihadiana izay efa natao ihany koa moa zany dia ao anatin'ny mpianatra izay mba hoe fanirian'ny mpianatra hoe inona ny antony anaranao teny japonais dia mizara telo mazava be. Ny anankiray zany ho teo mpampianatra, ny faharoa mpianatra te ho lasa gida, dia ny fahatelo hoe mpianatra mba te hiasa amin'ny orinasa japonais. Fankafizana ny kolontsaina aziatika no mahatonga an'ireo tanora miroso amin'ny fandalinana ny teny japonais. Ao aorian'ny teny sinoa efa manana ny toerana eo anivon'ny ambaratonga ambony nanomboka ny volana martsa teo ny japonais. Miainga amin'ny fijerenan'ireo drama na manga, ireo tanora ka mikasa-piasa izany teny izany eo amin'ny tontolon'ny asa. Izy aloha zany za aloha tiako le mampianatra japonais satria le izy ny angatramo voalohany dia ohatrany hoe tiako mandray an'le izy avy amin'ny mpampianatra dia tiako mampita le izy ho an'ny olona hafa dia nefa koa za tiako raha hanao gida. Liana tamin'le kolontsaina japonais indrindra le resaka drama sy ny manga sy ny ohatran'ireny zany. Avy lasa te hianatra an'le izy. Ny mpandika teny amin'ny teny japonais sy malagasy na anglais ihany koa. Miatomboka amin'ny fiainona sy fijerenan'ireo sary mihetsika aziatika no antony mahatonga an'ireo tanora hianatra ny teny japonais na korean. Efa nisingadina hatrizay eto andrenivohitra ihany koa ny fanatanjahantena sy ny AFI aziatika. Trangam-piarahamonina kosa indray dia olona efatra ny saron'ny mpitandro ny filaminana avy any Ambohimanarina teo ampitondrana simenitra natokana anamboaran-dalana ny 14 septambra lasa teo tokony tamin'ny fitoratsy sasany ariva. Simenitra 14 lasaka avy any amin'ny projet présidentiel akaiky ny sapanana Ambotry Manjaka moa ny saika alain'izy ireo no izao tratehaky ny mpitandro ny filaminana izao. Fanampanazavana. Tonga tena toerana zahay nijery ny taratasy momba an'io entana io kanefa tsy nanana an'izany ireo olona ireo. Dia hita teo zany ny olona efatra, ray mpitondra le posiposy, ny anankiroa miasa ao amin'ny société, ny ray mpividy ilay entana. Dia ny entana aty amin'ny birao mba ho atao famotorana. Dia ho atolotra ny fampanohavana zareo androany. Eto zany dia manararaotra milaza fa ho anareo vahoaka izay manana vaovao na alohany eritreritra ratsy ny olona tratsy dia tongavany aty na mandritra ny fotoana fanaovana izany. Tongava aty na aoriana azy tsy manino fa mipetraka ho tsiambaratelo foana zany momba anareo. Mipetraka ho tsiambaratelo satria ty asa ty zany tsy maintsy miasa amin'ny vahoaka. Olona fito indray no namohony aina nandritra ny aitrano tetsy Ankasina alina. Nanansarotra ny famonoana ny afo moa ny aterin'ny lalana miditra tany an-tanàna. Fanadidiny Mioramanitra. Omaly tokony ho tamin'ny 12 alina no nanomboka ny afo tetsy Ankasina. Naritra ora 5 ny famonoana ny afo ary nanansarotra ny mpamonjy voina kosa ny ateren'ny lalana miditra ao amin'ny tanàna. Tsy mbola fantatra mazava izay ny andohan'ny afo. Nanafaingana ny fiparitahan'ny afo ihany koa ny fisian'ireo trano hazo maro teo amin'ny manodidina. Hatreto, olona 7 no namohony aina nandritra ny aitrano ary vehivavy bevoka ny iray amin'ireo araka ny fanadihadiana trany. Fianakaviana 12 no traboina. Tsy nisy azo raisy nintsony ny akamaroan'ny entana vokatry ny aitrano araka ny fanazavana. Efa nisy olona ny antsy vonjeo tany vonjeo fa maimay dia lasa zay nandeha mivoaka zay nefa vao mivoaka tonga dia efa afo be netana dia lasa zay nitana dia namonina daholo entina ny ankizy. Partout. Dia sokatra maromaro no mahita tamin'ny tsangan'izay zavatra izay dia afo joalajoala be mihitsy zany tamin'izay fotoana izay teo tamin'ny teo 12 alina dia misy mpamonjy voina ihany zany nezaka ny namonjy an'ilay izy moa ny mponina koa nanao nifanezaka ny fanampy. Ny trano azo mifanakaiky no anisan'ny antony manafaingana ny fiparitahan'ny afo.
tamin'ity taonyity nahitana tranga itrano-droa teny amin'ny Fokotany Ankasina araka ny fanazavan'ny se Fokotany Ankasina. Tamin'ity taona ty aloha zany tatao anatin'ny 2016 fanondrona io zany tamin'ny 17 avril 2016 ny voalohany dia 26 septembre aty ny faharoa. Mahatonga an'le afo le mora mitatra zany dia le trano mifanakaiky. Rehefa mifanakaiky le trano dia trano hazo zany no trano hazo mifanakaikikaiky zany le izy. Dia rehefa mirehitra le izy dia iny tena mora mampitatra an'le afo. Voarara eto amin'ny faritra Antananarivo sy ny manodidina ny fanorenana trano hazo saingy mbola misy ihany manorina izany, indrindra fa any amin'ny faritriva. Misy ihany koa ny ambaratonga pahefana manome fahazoan-dalana ny fanorenana tahaka ireny ka tsy ahafahana misoroka ny loza. Vaovao iraisam-pirenena kosa indray dia lehilahy mpanoratra teratany Jordanana iray no maty novonoina tao Amman ny andron'ny fitsarana azy. Fanafokana ny fivavahana silamo ny voalaza fa anton'izany. Fanadadiny eo amin'ny sarin'ny France 24. Mialohan'ny idiran'ny tribonaly itsarana azy, balatelo no nitifirany lehilahy iray any Naed Attar, mpanoratra teratany Jordaniana omaly. Sary hitatra voalaza fa manohitra ny fivavahana silamo sady manohitohina ihany koa ny voalaza fa anton'izany. Ho fanoherana ny zavan-tranga, tsy nanaiky ny andray avy hatrany ny vatana mangatsiaka n'ity mpanoratra ity ireo avany. Nambaran'izy ireo fa efa nahazo antsy fandrahonana ihany koa ity farany tamin'ny fahavelomany. Milony ny gouvernemanta tany toerana ihany koa ity tranga famonoana olona ity, izay voalaza hoelika eo anatrehan'ny fanjakana tandalana. Efa voasambotra ilay lehilahy nitsifitra azy, Kristianina ity mpanoratra ny tofirina ity, ny fomba fanoratra ara-politika feno fasahina no mampalaza azy. Mpanara-diny filoha Siriana Bashar al-Assad ary famoahana hitatra tamin'ny Facebook maneho jihadista iray eo ambony fandrinany amin'ny paradisa miaraka amin'ny vehivavy roa mibaiko an'Andriamanitra andefa olona nadio trano sy tondra sakafo ho azy, izay no navoasambotra azy. Ny 13 Aogositra lasa teo ka notsaraina omaly izao voatifitra izao. Fanafokana ny fivavahana silamo no iampangan'ny manampahefana Jordaniana ny mpanoratra ity. Ny praiminisitra tany toerana no nanome baiko ampiantsoana azy sy ampiarana ny lalàna taorian'ny fiparitahan' ilay sary hitatra. Alohan'ny sarana azy dia averina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity alina ity. Toerana manokana na place privé ny ao amin'ny kianja amin'ny tafon'ny Mahamasina ary ny commune no tompotrano manomena tsy ny alalan'izany araka ny fanazavan'izy ireo androany. Tsy voafeny ilay didim-panjakana laharana fa 10 tsipika ohatra 220 araka izany ny fanomezana lalana toerana io. Mitohy hatrany ny fanotofana ny rano eny Andranotapahana amin'izao fotoana izao. Tany manantompo titre e borné io tany totofana io hoy ao anivon'ny commune lasany sinoa ny tany ho kosa ny mponina manodidina. Dia izay mamarana ny fampalalam-baovao antsika tamin'ity alina ity. Nankasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany tenako manome fotoana anao amin'ny rampitso indray. Soavamandry tompoko. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur.